Araka ny efa natsidika tao anatiny lohatenim-baovao ihany koa ny androany dia mpizahan-tany manodidina ny 2 no andrasana ho tonga ao Nosbe ny volana novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny sambo lehibe na ny bateau de croisière. Mivonona mifandraisan'ireo vahiny ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany any an-toerana ho fanarenana ny sehatra taorian'ny valinaretina Covid-19. Abraham Randriamana. Mahatratra fito-polo isan-jato raha ampitaina ny taona 2024 amin'izao fotoana ny fahatongavan'ireo mpizahan-tany ao Nosbe taorian'ny fisokafany sisy tany raha nambarany teo anivon'ny Office National du Tourisme any an-toerana. Manomboka miverina tsikelikely ankehitriny ny sehatra ny fizahan-tany ao Nosbe amin'ny alalan'ireo sidina anatiny sy sidina iraisam-pirenena toy ny sidina avy any Poloina sy Varsovie, eo koa ny fahatongavan'ireo sambo lehibe na ny bateau de croisière. Dia amin'izao moa zany any Nosbe fa mandray ny vol anaky 3 izao izay vol ataoko hoe avy any ivelany satria vao misy sambany tonga eto Nosbe. Anisan'izay moa ny vol avy any Prague avy any République Tchèque. Manoloana an'izay bateau de croisière zay ny programme azo hatreto dia manomboka amin'ny volana novambra ho avy io dia any amin'ny manodidina any amin'ny 2000 personnes hatramin'ny 2500 personnes zany no andrasana mandritra an'io bateau de croisière io. Marina moa izy io wisy foana isam-bolana hatramin'ny faran'ny volana aprily amin'ny taona ho avy. Hijanona ray hatramin'ny 2 andro ao Nosbe ireo sambo lehibe mandritra izany. 70 isan-jaton'ireo toeram-pifandraisana vahiny any an-toerana hatreto no efa amperinasa ary misokatra raha ny fanazavana. Pendant ces 2 années, nandritra izay rotaona izay, nisy ny fandaminana napetraka eo fanatsarana ahafahana mandray vahiny maro ao anatin'ny sehatry ny matianina. Misokatra amin'ny fandraisana azy ireo izay ankehitriny. tout le monde dans notre île. Maro ireo toerana ahafahana manome lanja ny fizahan-tany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao Nosbe ho ireo mpisehatra avy any ivelany. Madagascar et notamment l'île de Nosbe. Tena tsy mena mitamireo nosy hafa manerana izao tontolo izao toa ny Maurice, Seychelles sy Maldives. I Nosbe hitanay fa azo atao tsara ny mampafantatra izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Azo antoka fa ho maro ireo vahiny liana amin'ny fizahan-tany eto. Miroso amin'ny fametrahana ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra ny fotony izay tour opérateur ankehitriny. Sur une destination qui vraiment n'a rien à envier à personne. Ny farina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanatanterahana ny edioktoro ny arahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena miisa 780 tamin'ireo faritra samihafa. Etsika natao fampahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo toerana mampiavaka azy entina hisariana ireo vahiny hitsidika eto an-toerana.